Ananganana birao vaovao ho an'ny foibeparitry ny mponina eto Mahajanga ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa commune Belbaka raha ny fampifantarana noentin'ireo tompon'andraikitra. Tontosany alarobia faha 9 janoary teo arak'izany ny fametrahana ny vato fototra ho fananganana io efitrano fiasana ho an'ny foibeparitry ny mponina ato amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa io. Niatrika izany teny an-toerana ireo solon-tenam-panjakana esatsokajiny ao anatin'ny distrika nahitana ny solombavam-bahoaka, ny chef district, ny ben'ny tanàna ary ny talem-paritry ny mponina ato anatin'ny faritry Boeny. Izao nanaovana an'ity pause première pierre eto Androany ity dia ny bureau ho an'ny ministère mpolina eto amin'ny district Majunga 2 izay hoe fahaefatra raha ohatra ka ny région Boeny no jerena dia ny fahaefatra zany ity nataontsika eto Majunga 2 ity. Eto dia sorana satria araka ny fantatsika fa vinany président filohantsika Andrinirina Rajoelina izao natao androany izao ka isorana be dia be ary indrindra koa amin'ny alalan'ny ministère mponina sorana ny sakasitrana Ramatoa ministra satria anisany nitoto na fotsy na tonga an'izao fahazahoantsika ity ivitoerana anio ity androany aty amin'ny distrikany Majunga 2 izao. Ny fametrahana bureau ity fotony anivon'ny district ohatr'izao dia fanatanterahana tokoa ny politika ankapobeny fanjakana izay mifototra amin'ny hoe fanapaha-ream-pitondrana na ozy tsika hoe déconcentration ary ihany koa ny fanapaha-ream-pahefana décentralisation izay fototra iorenan'izao fanjakana izao ka dia zava-dehibe tokoa zany mba bureau anakaiky ny vahoaka hitondra ny fampandehanany raharaha solotenan'ny ministera ity anivon'ny district. Ho an'ny district Mahajanga faharoa moa dia satatra mbavarana ihany izao. Tombony lehibe ho anay eto amin'ny commune rurale Belbaka nahazoana izao foto-drafitra izao satria ato anatin'ny district Mahajanga 2 dia misy 6 commune ka zaho eto nahazo ny fametrahana izay dia tomboany vahoaka eto satria tsy andeha lavitra fa eto ihany ka dia isorana fotona fanjakana izay nantanteraka ity foto-drafitra ity fa fanjakana manakaiky ny vahoaka tokoa. Raha ny fanazavana voaray teny an-toerana trano aharitra 3 volana ny asa rehetra izay atao ho an'ity birom-paritry ny mponina ato amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ity.